za dia mitodika amin'ny Andry Rajoelina manokana azadino fa tsika senao dia niaraka niady ho an'ny demokrasia ankehitriny ianao indray zao tena tsy manaja le zavatra niadivana ka zay mahatonga anako tsy d'accord mihitsy fa mila manjaka ny demokrasia manjaka ny fahalalana afaka maneho hevitra zay mahatonga anay ohatry zao eto dia ny fahatsapahanay fa fanomanana n'ilay fifidianana zay ho atao amin'ny 7 novambra ary fanombohan'ny fampielezan-kevitra amin'ny 10 oktobra dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy satria vao manomboka fotsiny pré-campagne dia hita sady fa ireo mpiasam-panjakana rehetra dia niterena anao ny propagande sy pré-campagne amin'ny volam-panjakana nampiasaina amin'izany ny fitaovam-panjakana nampiasaina amin'izany tsy izy zany tsy mety zany ka zay tonga eto ampiseho aminareo tsara fa milaminy zay nge manao an'izy ary araka ny pacte ny Nations Unies zay vao mivoaka tamin'ny septambra 20 dia milaza sy manazava tsara fa mahazo manao fihetsiketsehana ampilaminana any mpanao politika rehetra ny pirenena rehetra ka dia zay mahatonga anay eto mampalahelo any mahazo ny namanay candidat zay tena naratra mafy vokatry ny herisetra sy ny asa ataon'ireo le tsy mahatahotodo ireo faharoa ny secrétaire général zay nazonina tsy amindrary vola mipetraka somatsara iry akaiky ny fiandrasana buserie tonga dia rofina fotsiny ohatra mandroaka vorona tsy mety zany indrindra izay mirahalahy efa nitondra teto amin'ity firenena ity tia ampiseho fa tsy maintsy ao anatin'ny filaminana foana ao anatin'ny fifandaminana foana no hitadiavana vahaolana eto amin'ity firenena ity tsy ao anatin'ny herisetra no hitadiavana vahaolana tsy ao anatin'ny ady no hitadiavana vahaolana fa ao anatin'ny fifandaminana foana ary izay izao dia efa porofony zany tamin'izay nitondra tamin'izany fotoana izany ka androany raha mijoro eto izahay dia tia ampiseho fa mitarika izahay aneo an'izany foto-kevitra sy sotoavina lehibe izany dia efa niantsona ny hoe avelao zay aneo hevitra pilaminana nangataka toerana anaovana zany zay mandritry ny volana maro raha teo tapitananan Antananarivo dia tsy nahazo mihitsy dia apetrakay amin'ny zay mahatonga anay miteny hoe gouvernement io dia gouvernement tamin'ny tanila satria rehefa zay ny mangataka toerana anaovana fivoriana na ny domaine privé na domaine public dia tsy mahazo mihitsy ary tsy mety zany satria zay zany dia efa mitanila le fifidianana betsaka ny tsy fanarahan-dalàna zay nijoronay ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny taranakay satria zay samy manana politika pampandrosoana daholo fa ny raisantsika rehetrarehetra eto dia Madagasikara irery ihany na inona fa samihafantsika na fiaviantsika dia mbola i Madagasikara ny andro voalohany nanandramana nandeha teny amin'ny 13 mai dia efa nisy latsadra candidat telo latsadra ny tenako ny tanako naratra candidat ny numéro 1 naratra ary ny candidat André Raobel naratra mafy mihitsy zay mba tonga anazy tonga eto mbola mangana daholo iny masony rehetrarehetra iny iandro ve ny fitondram-panjakana isy olona maty zay vao iantso ny olona rehetrarehetra eto Madagasikara eo amboniny latabatra anao corps politique magaga dia zao amin'zareo na tsy nekenay ary gouvernement no misolo ny filoham-pirenena vanga tsisy crise eto zao matoa misy miaramila 3 mahery mobilisena misy crise eto aiza amin'ny prime ministre manisy tsy miteny mbola le filoha taloha efa tsy filoha tsony mbola mijoro manao pause na filoham-pirenena izy taminareo tao nanome ny certificat de nationalité an'olo zay efa very nationalité malgasy zay itogavanay eto zao satria nareo fisarany mitanila maro ny zavatra mitanila ataonareo misy olo mibaiko anareo agny ohatran'izay koa nareo mpitandro filaminana ainay nareo fa misy mibaiko ary olo efa retraité mibaiko anareo zao ka izay mba tsy nay ny tenan'izay ary ny zavatra ataonay dia ampilaminana ary zay sy hipetraky sy zanona hay sy mataotry masomena ary esenay daholo ny Madagasikara manontolo
aza lanandro nareo mandeha maniezika anay mibany le fotoerana andananay satria ity sy hipetraka sony ty fa efa lasa ity izay angambany ny zavatra tianay kely ho atao tena kely ambara fa zahay moa zany mbola manana fotoana amin'ny FFKM rehefa afaka kelikely eo misaotra tompolahy mankasitraka tompovavy Tena zany ariaka